Arabantsika rehetra tompoko ny anaran'i Jesosy mpanaraka ny fandarana katesisme d'adulte izay isaky ny alarobia hariva amin'ny nora aty misy anay na amin'ny valo ora alina any Madagasikara. Mitohitsika amin'ny fandiniana ireo titre kristôlôjika ka ny titre kristôlôjika resantsika androany dia ny hoe ny tompo. Ny titre hoe tompo no titre kristôlôjika manaraka. Mialoha izany anefa dia misaotra anareo sahady ho an'izay manohana ny fandaharana, mbola ho apetraka eo moa ny fomba ahafahanareo manatanteraka izany, mankasitraka ireo izay efa manao izany, ary ho an'izay mbola mikasa dia ampitiavana koa no andraisana izany. Mialoha ny hirosoantsika amin'izany dia hivavaka isika. Misaotra anao izay Andriamanitra nomenao ity alarobia takariva ity indray, hianatra ny teninao, indrindrandrindra hafantatra bebe koa ny aminao, hoe iza marina ianao, ny mahatompo anao koa indrindrandrindra. Ianao no hanokatra ny maso-panahynay amin'ny alalan'ireo texte maro samihafa, ireo perikopa maro samihafa. Tsy efa ny sain'olombelona tokoa ny fanazavana ny hevitry ny teny raha tsy ianao mihitsy no manokatra ny sainay ho amin'izany. Ampianaro zahay ary atondroy anay ny tsy ambaratelo ny teninao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany. Amen. Mialoha ny andrenesantsika ny toy ny fampianarana ny amin'ireo titre kristôlôjika, iresantsika ny amin'ilay titre hoe tompo, dia andehantsika hiaraka hihira aloha amin'ity hira ny firanana fifimpiana ity laharana faha 820 Jesosy no mpiandry ny fiangonanay amahatompo azy, dia izy no mpiandry ny fiangonany. Jesosy no mpiandry ny fiangonana, ny feo miserere no feo fantatra, ka tsy mahavalama ny fiangonana, iray tsy azavaina taparikopira. Iray no vola
Irai lulufunai Fehenana yeti Irai lumapenai Uwasunayati Eny tompoko, izany tokony mira masandratsika hoe Jesosy ny tompon'ny fiangonana, raha izy ny lohany dia izy ny mihazona azy hatramin'ny farany. Ary izay mahatompo azy, tompon'ny fahefana rehetra. Eny ary, Jesosy Kristy no tompo. Tompo, titre kristolojika toy ny resantsika androany. Vao amin'ilay fehezanteny fotsiny miteny hoe Jesosy Kristy tompo, izay fehezanteny zay fotsiny, Jesosy Kristy tompo, dia izany de efa lazaina atao hoe fanekam-pinoana na atao hoe confession de foi zany. Raha miteny fotsiny ianao hoe Jesosy Kristy de ohatrany hoe mitonona olona personne zany, fa hoe Jesosy Kristy tompo, ny fisian'ilay voambolana tompo ao aorianan'ilay Jesosy Kristy dia confession de foi zany hoe manambara ny finoanao hoe io Jesosy Kristy io no tompo. Izany no atao hoe déclaration solennelle de la foi, confession de foi, fanambarana ampahabe maso ny finoana. Noho izany, raha miteny anao hoe Jesosy Kristy fotsiny dia le anarany tonononao. Raha miteny anao hoe Jesosy Kristy tompo dia hoe io Jesosy Kristy zay tonononao io no tomponao. Noho izany tsy titre mboninahitra fotsiny izy, tsy titre honorifique amin'ny alatsiny amin'ilay teny varaminana, tsy titre kristolojika fotsiny, na de zay raha ny lesontsika hoe kristolojia, titre kristolojika, fa tena manambara confession de foi. Amin'ny teny vahiny izy de hoe adhésion, zany hoe enao mihitsy zany no miadere amin'ilay maha tompo azy. Raha tsy tomponao izy tsy tonononao le tompo. Adhésion à la foi. E eto zany ny filazana hoe Jesosy no tompo dia fanekena azy ho Andriamanitra, fanekena azy ho tompo.
manaiky ny fahefany na lay atao amin'ny teny vahiny hoe souveraineté de Dieu. Zany souverain zany dia manam-pahefana aminao izy no mandidy sy manapaka. Tena zava-dehibe ny anindrina an'izay satria ny zavatra resantsika androany hariva, ny zavatra resantsika androany hariva zany de zao hoe ny finoana dia tsy miankina mihitsy amin'ny atao hoe tantara tena nisy na tantaran'ilay olona. Tsy miankina amin'ny tantarany hoe nanahoana ny tantarany, inona ny zavatra nisy marina, ny historicité-n'le izy tena véridique historiquement parlant. Misy an'le rangahy atao hoe les tous les lahy mahitsomby iny mantsy anisan'ny mampihozongozona ny finoany sasany miteny hoe nanao démonstration na argumentation amin'ny lafiny hoe historique. Mbola ho avy eo rehefa avy eo. Nisy taminareo mpanaraka ny fandarana nandefa an'le vidéo taty amiko misaotra anareo fa nisy nieritreretana le izy nafana nanomana ty fampianarana ty. Ny finoana, la foi n'a rien à voir avec l'histoire. Ary l'histoire n'a pas de conséquences sur la foi. Ho hitatsika eo rehefa avy eo le izy, hiditra landalina tsika mantsy. Azo atao tsara mihitsy ny midémontrer historiquement parlant, ara-tantara, ny fisian'olona anankiray. Ohatra zao anao hanao démonstration historique amiko amin'ny alalan'ny document et fait historique hoe nisy zany général de Gaulle zany, azo atao tsara zany. Fa izao zaho manokana na de porofonao any koa tena nisy général de Gaulle teraka tam'izao daty zao izy, teraka tao amin'ny tanàna anankiray ohatra zao ny momba azy, ok. Fa tsy voatery hiadhérer am'ilay philosophie ny général de Gaulle le atao hoe gaullisme. Avao tsara zany le personne sy lay fampianarana entiny. Tena resy lahatra ny amin'ny atao hoe fisiany général de Gaulle ara-tantara, fa izaho tsy ho resy lahatra amin'ny atao hoe gaullisme mihitsy ohatra fotsiny ataoko aminareo le izy. Tiako tenenina hoe tsy mifandraika ny lafiny le finoana masy de hoe ianao miadhérer am'le izy, ianao zany mananki-po am'le izy, ianao zany manaiky azy ho tomponao. Fa tsy hoe manaiky ny fisiany, fa manaiky ny mahatompo azy, manaiky hoe misy fahefana amiko izy. Ary base fondamentale amin'ny lafiny mentalité académique mihitsy ny hoe rehefa manao thèse ianao any amin'ny université na faculté na hautes écoles, de zao foana ny tenenin'ny mpampianatra raha ohatra ka honnête intellectuellement parlant le mpampianatra. Rehefa mitombona tsara académiquement parlant amin'ny lafiny académique, zany hoe misy preuve scientifique, misy fait historique, misy citation mana-porofo hoe teneniny rano sy rano manamarina ny teninao, zany hoe zay le hoe fanohanana am-bava soutenance, voatoanao ara-potokevitra. Marina ara-potokevitra, tsindriko tsara le hoe ara-potokevitra, marina ara-potokevitra. Fa na marina ara-potokevitra ary io, tsy voatery hiadhérer amin'ilay fahamarinana lazainao aho, satria tsy maharesy tsy ekeko hanam-pahefana amiko izany zavatra zany. De tahaka izay mihitsy ty resaky ty, ny resaka finoana, satria mitenina hoe Jesosy Kristy no tompo, de resaka finoana ny ao ambadiky zany. Raha miteny hoe Jesosy Kristy fotsiny anao de resaka histoire, historicité. Tantara anankiray izay mbola tiako ho azo azava aminao be koa, misy anecdote ny tenenina mpampianatra anay anankiray zay. Ny am'le atao hoe finoana, ny atao hoe finoana zany de le hoe adhésion am'le zavatra lazaina. Tsy le zavatra misy no miteny finoana, fa ianao miadhérer am'ilay zavatra eo anoloanao. Averiko, tsy le zavatra misy no miteraka finoana, fa ianao miadhérer am'ilay zavatra eo anoloanao. Adhésion le izy. De zao lazay le mpampianatra. Nanao fanoharana ty mpampianatra ty, mitondra izy hitanareo lay tavoahangy kely fanaovana vaksiny reny misy fanafody, ranom-panafody.
de nasiany rano tao anatin'ilay tavoahangy de misarona tsara ohatrany hoe vaovao be. De nanazava izy nampianatra izy tao am-pianarana. Ity tavoahangy zay asehoko anareo ty ry mpianatra malala isany dia misy virus. Virus matanjaka be ty ary mahavoan'ny gripa mahery be raha vao misokatra eto ty. Lainga nefa n'io tenin'io mpampianatra io a, fa rano natao tamin'ny rano avy tamy robinet natsofa tao anatin'ilay tavoahangy de nidiny de nasiany hidiny ohatrany vaovao mihitsy. De napetrany ambony latabatra lay tavoahangy. De nanomboka nampianatra izy. De rehefa nampianatra izy de nisokafany le tavoahangy, nisokafany le sarony. Dia endratrendratra daholo ny mpianatra tao an-dakilasy nijery an'le tavoahangy hoe fa ino ty ataon'ny ramose. Izy ihany teo ny teny hoe virus daholo anatin'io tavoahangy io, nefa maninona sokafany le tavoahangy. Dia le mpampianatra zany tonony ohatrany mody tsy mahita fa mampianatra ihany izy de ataony nikory de mandeha nikory de mandeha nikory. Même pas 15-20 minutes nanokafana le tavoahangy manomboka mikohaka ny mpianatra ao am-pianarana. De kohaka maina mihitsy azy. Sasany tena ohatrany reny tena voasera mihitsy ny sasany nanisy-ndelo sy ny sisa. Izy ray manontolo tapitra voan'ny gripa. Izy ray manontolo tapitra ny kohaka. Izy ray manontolo tapitra voan'ny sery. Nefa rano mangatsiaka fa tsy virus akory tao anatin'ilay tavoahangy. Izay tantara zay tadidiko foana zay tantara lazain'ny mpampianarana izay. Izany no atao hoe phénomène autosuggestion, filaza azy amy psychologie. Autosuggestion iko hoe no anisan'ny voian'izany indrindra. Zao ny fanazavany ko hoe misy phrase izy zay tonononao miverimberina foana ary zay ny lakile ny publicité. Maninona moa ny amin'ny publicité misy ny atao hoe matraquage médiatique. Rehefa matrakena foana ianao mieritreritra tsisy effet-ny amiko io publicité io. Non. Rehefa atao matraquage médiatique foana anao amina phrase anankiray miverina dia iny matraquage atao aminao iny miteraka mécanisme. De iny mécanisme iny hoiko hoe amy resaka autosuggestion lasa miditra any amin'ny inconscient anao sans le vouloir. Averiko le matraquage zany miteraka mécanisme, de le mécanisme miteraka misy impact any amin'ny inconscience-nao. De ty farany ity inconscience ity tsy mahay manavaka ny réel sy ny irréel ny conscience rehefa miverimberina foana. Tsy hay intsony manavaka ny hoe réel io sa irréel. Ohatran'le cas tam'le tavoahangy misy fanafody teo. Vokany de ny inconscience-nao ndray am'izay fotoana zay no manome ordre ny vatanao ray manontolo. De soit iny miteraka aretina satria tenena hoe marary ianao. Soit iny miteraka fahasalamana hoe sitrany ianao, salama ianao. Avy am'izany no nazahoana an'lay effet placebo ho an'ny mpitsabo mahalala tsara an'izany. Inona l'effet placebo? Faire croire un traitement qui n'est pas du tout un traitement nefa créer fahasalamana. Nisy olona be deabe nisitrany covid tamy resaka effet placebo. Tsy fanafody akory fa lazaina hoe traitement ty de sitrany. Ina mahatonga manao an'izay exemple rehetrarehetra. Par ricochet zany le raisonnement-ko de zao hoe mety hisy olona tokoa tena hahay démontrer aminao de façon scientifique, de façon historique ny amin-Jesosy, ce qui est très bien. Tena hainy tsara ny manazava ny amin-Jesosy, tena hainy tsara hoe tena nisy io ara-tantara, izao ny archive, izao ny source, izao. Fa tsy hitondra anao amy finoana any Jesosy mihitsy zany. Averiko ndray. Mety hisy olona tena hay anazava anao hoe anome anao ny document rehetrarehetra manaprofo anao ara-tantara fa nisy zany Jesosy zany. Ary manana proof scientifique izy, manana proof ara-tantara izy. Fa ny conclusion tsy voatery ary tsy hitarika anao mihitsy ho amy finoana am'le hoe adhésion hoe tomponao izy. Ekenao ny fisiany fa tsy ho ekenao ny mahatomponao azy. Jereo fa samy hafa zany resaky zany. D'ailleurs,
tsetsasetsa tsy aritra ihany ty mba tsipy aminareo petit signal ihany asa raha hitanareo nisy boky nivoaka zay ihany malaza be best-seller am'izao fotoana zao le hoe Dieu la science et l'épreuve misy andihana siantifika maromaro mitambatra nanoratra boky matevina be ohatry zany a miezaka manazava ara-tsiansa ny fisian'Andriamanitra best-seller io boky io be mpamaky ary tiany olona nisy olona nandefa tamiko lien hoe tsara be ty boky ty fa mety azo ampahafantarina ny olona ny amin'ny hinony olona an'Andriamanitra de zao hoe non c'est à double tranchant satria zao raha io boky io no entinao andresena lahatra ny olona hino an Jesosy le mino eto tsy hoe mino fisiany fa miadere manaiky azo tompo tsy mitarika amin'ny finoana zany mihitsy io na de misy preuve cartésien tsy mitarika ao amin'ny finoana zany mihitsy io fa izao reny boky reny dia tsara ho an'ny olona efa mino efa ao anatin'ny finoana kristianina efa manaiky an Jesosy ho tompony dia fahalalana fanampiny bonus ahafahany miresaka amin'ny olona tsy mino d'accord am'izay fa raha izay no ataonao base hoentinao andresena lahatra ny olona hino an'Andriamanitra hanaiky azy ho tompo maniry ny feo ny akoho tena milazanao zany fa betsaka ny nanandrana fa tsy lasa lavitra noho zany ny tiako atongavana de zao ny filazana fa Jesosy dia tompo dia fanekena sy fiankohofana amin'ny sahady ny filazana zany ny filazana fa Jesosy no tompo dia midika hoe zaho le manonona hoe Jesosy no tompo de miakohoka aminy manaiky ny fahefana contrairement ny devoly tompoko de miaiky fa mahay io Jesosy io mahery Jesosy io tadidinareo izy le teny hoe tonga avy andringana ame sady va ianao fa jamais ny devoly andongalika eo anatrehan Jesosy raha tsy amin'ny andro farany mazava ho azy tsy manaiky ny fahefany Jesosy mihitsy izy na de miaiky izy ary eo tsara misy jeu de mots miaiky izy fa mahery Jesosy zay de sûr miaiky izy fa Andriamanitra Jesosy miaiky izy fa tapitrohatra Jesosy fa tsy manaiky izy an Jesosy ho tompony io le tiako atongavana firifiry ny olona miaiky fa mahery Andriamanitra firifiry ny olona miaiky fa mahagaga Jesosy mahavita fagagana Jesosy fa ireny olona ireny tsy mety manaiky an Jesosy ho tompony mihitsy ary zay no mampatahotra am'ireny campagne d'évangélisation za tsy d'accord mihitsy hoe évangélisation campagne d'évangélisation de ny amidy ao anatin'ireny de le hoe fanasitranana sy fahagagana devoly tompoko de mitolagaga manoloana ny herin Jesosy ka spectacle ampitolagaga ny olona wow mahavita zavatra Jesosy fa mitarika ny olona amin'ny finoana ve zany hoe miadere an'le izy ve izy zany hoe manaiky iakohoka ao anatrehany ve izy c'est pas sûr porofony zany reo vahoaka maro nahita ny fagagana nataony Jesosy rehefa niteny Jesosy ndray andro ny tenako ny tena fihinana ny rako ny tena fisotra tapitra ny ala daoly izy rehetrarehetra tsy nisy na ny ray nijanona afatsy ny mpianatra 12 ary zay natonga Jesosy ny teny tamin'ny mpianatra 12 ianareo koa va mba te hiala noho zany ny filazana fa Jesosy dia tompo de fanekena fiankohofana aminy io ka aoka atsika tsy hanao finoany devoly zay miaiky ny heriny fa tsy manaiky ny fahefany ao tsara le izy aoka atsika tsy hanao finoany devoly miaiky ny heriny fa tsy manaiky ny fahefany misy olona maro sans le savoir de tena mitovy amy devoly ny finoany tena miaiky izy mahery ianao Jesosy halleloia tompony voninahitra ianao dera ho anao atao daoly ty rehetrarehetra ty fa move izy miteny an'io manaiky ny fahefany eo no mipetraka ny fanontaniana ary eo no mila mitandrina asika kristianina amin'ny hoe miaiky hoe mahay fagagana Jesosy
Mahavita azy Jesosy, zany natao hoe teolojia ny voninahitra. Tsy mitondra anao amin'ny finoana na oviana ny fiekenao fa mahay Jesosy mahavita zavatra. Ohatran'ireny olona te halala an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny amin'izao fotoana zao contemplation ny zavaboary. Hoe jereo fotsiny be dia be tsika no mitory amin'ny olona hoe jereo ny zavaboary fa lehibe Andriamanitra. Mety mitolagaga le olona fa misy olona tsy tonga hatrany amin'ny atao hoe mino an Jesosy izy, mino an'Andriamanitra. Vao mainka aza mikatona ny fony. Ny siantifika zao izay athée, tsy ny siantifika rehetra fa ny siantifika athée, toka mivanaka ry zareo manoloana ny firindran'ny natiora. Fa mitarika finoana ho azy ve zany? Non, au contraire. Tsy mitondra ho amin'ny finoana mihitsy zany. Ça ne mène pas à la foi, juste de l'émerveillement. Zay izy. Mahafinaritra. Zay fotsiny. Ary ny émerveillement zafady dia émotion, tsy finoana. Be dia be mantsy mampifangaro ny finoana amin'ny fihetsepo. Tsy fihetsepo ny finoana. Hoe ohatra ny velombelona zany finoko zany. Ny finoana tompoko dia adhésion, fanekena ny fahefany Jesosy aminao de zay no mahatonga azy ho tompo. Ny fanekena ny fahefany ka mahatonga azy ho tompo. Zay ny atao hoe finoana. Fa tsy fihetsepo. Ndreka vakintsika Malaki toko voalohany andinin'ny fahaeniny, misy an'izao teny zao. Malaki 1:6. Zao no voalaza ao ny anaran'i Jesosy. Ny zanaka manaja ny rainy ary ny mpanompo ny tompony, koa raha ray aho, aiza ary zay hajako, ary raha tompo aho, aiza izay tahotra. Hoy Jehova tompony maro aminareo ry mpisorona. Raha ray aho, aiza zay hajako, zany hoe misy respect ao zany. Raha tompo aiza zay tahotra, misy crainte et respect. Zany hoe manaiky ny fahefany. Fa le olona miaiky fotsiny ny fahefany, ny fahaizan'i Jesosy dia émerveillement. Wow! Goavana zany fahaizan'Andriamanitra zany. Lehibe Andriamanitra. De raha ho anao Andriamanitra. Émerveillement. Ohatran'ny zaza anankiray mijery cirque, mijery spectacle dia mivanaka. Zay ihany. Anjaranao zany manitsy hoe tomponao ve Jesosy? Sa Jesosy fotsiny izy aminao. Izao mantsy ny fanakianan'ireo athée, mpanenjika ny fivavahana kristianina. Hoy izy hoe manaiky zay ozy izy ny fisian'i Jesosy ihany. Misy zany ho zany akolafiny tena le pur et dur hoe tsy nisy mihitsy zany Jesosy zany fa ny foronina. Io moa samy manana ny source historique nilazany azy. Fa misy kosa courant na athée anankiray, manaiky izy ny existence Jesosy sur le plan historique. Fa ny problème an zareo de ny hoe ianareo kristianina no namadika azy ny transformer an'ilay notion Jesosy ho lasa Andriamanitra. Fa izy tsy nitony tena ho Andriamanitra mihitsy. Io courant anankiray io matanjaka be. Averiko tena misy le Jesosy ozy izy historiquement parlant, fa ianareo kristianina no namadika izany ho lasa fivavahana. Fa tsy Andriamanitra izy. Tsika rehefa manao catéchisme eto zany de miditra amin'ny atao hoe apologie. Ny atao hoe apologie de fanohanana ny fototry ny finoatsika. Zay nandefasako le iray teo hoe ry Jesosy tompon'ny fiangonana, mpiaro ny fiangonana. Betsaka ny olona manao analyse historique ny tantaran'i Jesosy, fa analyse historique lazaiko hoe bancale. Bancale satria zao miainga avy amina fait historique tokoa izy, zay tsy lavina. Fa ny interprétation na ny déformation plutôt, fa tsy ny déformation, ny contexte an'ilay fait historique no tena dadany be. Ary eo no mila maranitra tsara tsika kristianina. Sahala am'l'écoute le lama itso amby zao de tena hainy tsara milalao an'iny. Zany hoe izy se renseigner, se documenter, dia lalaoviny am'izay ianao ary zay ny maha-démagogue azy. Ny alay le fait historique dia
manipuleny am'izay tiavany azy amin'ny fanazavana. Zany hoe tsy considéreny le contexte. Zay lazaiko hoe analyse bancale. Ho azavaiko le izy. Ny teny zao ohatra reny olona reny, anisan'izany le koto fa tsy izy ihany fa izy moa nindrana am'reny olona reny, ny tena mariny nanao copier-coller le rangaha iny. Hoe nanararoatra ozy izy ny kristianisme rehefa taorianany fanenjena tamin'ny andron'ny Constantin. Dia i Constantin ozy izy nanao ankeriny mba hampanekena ny fivavahana kristianina taty aoriana, fa ny kristianisme tsy ny Jesosy tsy nanorina fivavahana mihitsy fa ry Constantin no namorona izany ho lasa religion d'État. Zany hoe izy ozy izy no nitransforme, ny imposer ny kristianisme, dia namadika an'le hoe Jesosy lasa Andriamanitra, Jésus qui devient Dieu, amin'ny alalan'ny concile. De manome daty eo izy dia ao anao filaza zany impressionné daholo tsika tamin'ny concile tany Nicée ty. Eto am'izay no anitsina azy. Tout d'abord, voalohany indrindra, aza dinoina fa tsy hisy mandrak'zay areto honnêteté intellectuelle, historien de renom mondial no niteny an'ity. Anisan'izany Daniel Marguerat, mpampianatra anay tao amin'ny université de Lausanne. Tsy misy mihitsy amin'ny histoire misy eto ambonin'ny tany, amin'ny tantarany amin'ny resaka tantara, amin'ny resaka histoire, na inona io, na histoire de religion io, na histoire ny firenena io, na histoire politique io, na histoire n'inona io zay tianao, tsy miexiste zany historien neutre zany. Tadidio zay. Tsy miexiste zany atao hoe historien objectif izany, zany hoe tena neutre izy ao anatin'ny analyseny. Jamais ça existe. Fa vao miainga fotsiny ny historien anankiray hanoratra boky, vao miainga fotsiny mpikarako anankiray hanao recherche amina thématique anankiray, de tsy maintsy miainga avy amin'ny atao hoe problématika ovahana izy. Ary ao anatin'io problématique io no misy motivation manosika azy hanoratra tantara. Dikan'izay zany efa misy solomaso enao mamaky an'le tantara, de le motivationnao sy le problématika ao aminao. Tsy maintsy zay daholo ny historien rehetra, na izy na izy. Zay. Dia eo amin'ny fikarakarany an'le atao hoe données historiques, reo lay éléments historiques, documents, archives, zay tout ce que vous voulez. À partir an'le données historiques tena nisy tokoa, de tsy laviny zay, de afaka manao conclusion avec S, azafady Ragnandria. Manao conclusion anao hoe reto no conclusion ny zavatra lazaiko, de ino no atao hoe hypothèse entin'ny olona anankiray manao soutenance. Ary ny hypothèse anankiray sur le plan académique dia tsy mihoatra ny 10 taona ny validité-any. Aoko ho fantatsika zany. Zany hoe za zany nanao recherche, de nanoratra boky, de manao soutenance, de mamoaka boky best-seller zay tianao rehetrarehetra, après 10 ans discutable ny zavatra nosoratako, na dia misy preuve historique azy. Mila manaiky an'izany ny olona nanao niveau universitaire. Tsy zany mamorona an'izany, fa réviser vos copies any amin'ny université amin'ny lafiny méthodologie. Alotsika tsy famitaka e. Satria nahoana possible misy fait vaovao, misy données vaovao zay tsy hitanao fa hitan'ilay génération mpikaroko aty afara. Zavatra mitranga zany. Matoa misy foana ny chercheur, fa tsy hoe indray mandeha vita de samy matory ihany, de misy antony eo, misy découverte ao. Zay ny ray aloha. Deuxièmement, il faut aussi faire la part des choses aussi zany vazaha. Zany hoe misy ny hoe historien tsy misy olona hoe spécialiste ny histoire rehetra, histoire zany départementa malalaka be, de misy zany ny olona se spécialiser amin'ny domaine anankiray. Misy io historien amin'ny lafiny science, misy historien amin'ny lafiny religion, misy historien amin'ny alalan'ny politique, sy ny sisa. De zalahy reto manao lecture historique avy any amin'ny domaine-any any, manao lecture historique ny nisy teo amin'ny lafiny fiainam-piangonana na ny tantaran'ny finoana. Tsy maintsy historien mpiangonana ihany no mahafehy tsara
an'io zavatra io. Ka izao iverenako lay argument farany nataondretsy olona rehetra hoe ny concile zay notereny Constantin no nahatonga ny fivavahana kristiana ho lasa finoana fa raha ny tena marina tsy nanorona finoana zany Kristy. De zao tompoko no fanitsiana menan'ireny olo reny. Ny concile tompoko dia tsy hoe famoronana texte, averiko. Ny concile dia tsy famoronana texte mba hilegitimiavana finoana na ny fotom-pampianarana. Ny concile de natao, ary ny concile tsy anankiray fa be dia be, nataon'ny théolojianina teo amin'ny tantaran'ny fiangonana ny concile satria nisy fampianaran-diso nivoizina teo anivon'ny fiangonana ka tsy maintsy miray feo ny fiangonana hanohitra zany hérésie zany, de amin'ny alalan'ny concile no nanao fikaonan-doha hamoaka ireny atao hoe confession reny. Na io fanekemponana apostolika io de anisany anatin'izany hiarovana ny finoan'ny fiangonana, famehezana ny finoan'ny fiangonana. Zany hoe ny concile dia diso ny filazana hoe famoronana texte nataon'ny Constantin tonga ny kristianisme ho legitime. Diso. Efa nisy tompoko ny finoana kristianina. Fa izao mifampizarazara sy ny fankahazo de nisy ny hérésie de mila akambana, de zay ny antony niarahany nidinika. Zay ny ara-tantarany atao hoe concile. Avelako ny amin'iny satria ilaina ihany resaka any am'izay. Fa inona tiako atongavana mikisaka tsikelikely any am'le titre hoe tompo. Lay titre hoe tompo zany, le titre kristolozika tompo, na ny apostoly azany na ny apostoly aza de aoko ho fantatrareo fa tsy avy hatrany tonga dia nanaiky an Jesosy ho tompo, avy hatrany. Mbola raby mpampianatra tsaro, zay ny fiantsony azy, rabony io. Fa izao ny évoluer ny fifandraisan'ny mpianatra sy Jesosy dia taorina ny tsanganan Jesosy tamin'ny maty vao nivadika ny voambolana vao niantso azy hoe tompo. Averiko tsara. Zany hoe Jesosy Kristy ihany no nahafantarany mpianatra an Jesosy talohan'ny tsanganany tamin'ny maty. Donc mbola tsy niadere an'le atao hoe kristianisme ny mpianatra na de nanara-dian'ny Kristy fa disciple fotsiny ny am'le hoe followers an Jesosy. Point barre. Ary tena tiako ny manao zay nuance zay satria be de be ny olo ohatrany, be de be ny followers an Jesosy eto ambony tany. Be de be no teny hoe disciple de Jésus, mpanara-dia an Jesosy. Fa tsy mbola manaiky ny fahefany, lay souveraineté. Zero tsara ny mpianatra hoa telo taona angarangidiny tsy nanaiky ny mahatompo an Jesosy, tsy nino moa zany nahatompo azy fa mbola hoe mpampianatra ihany fijeriny azy. Fa rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, zay ry zareo vao hoe haikay ty mpampianatra atsika ty kay ka tompo. Jereo tsara le glissement. Io le teneko tary aloha, tsy ny hoe miaiky ianao fa Jesosy mahay fagagana. Tsy hoe miaiky ianao fa misy Jesosy de izay nitarika ny finoanao, fa ny manaiky an Jesosy ho tomponao no zava-dehibe. Tadidio Tomasy. Tomasy lay niteny hoe tompoko sy Andriamanitro. Rehefa niteny ny mpianatra nahita ny tompo zay, jereo tsara, ça me suffit pas ozy izy Tomasy, j'ai besoin de toucher. Nahita ny tompo zay de ozy Jesosy avia kasio. Na tsika moa kasio, fa raha jerena amin'ny teny grika de hoe atsofoy any anatiny any ny ratsan-tananao. De teo Tomasy vao niteny hoe tompoko sy Andriamanitro. Izy tsy niteny hoe rabony io, izy tsy niteny hoe mpampianatra io, fa izy niteny hoe tompoko sy Andriamanitro. Zany hoe raha dika zany tenin'ny Tomasy de zao, taloha ianao mpampianatra fotsiny nafantarako anao, taloha ianao Jesosy Kristy fotsiny, fa izao ianao dia tompoko. Zay lazaiko aminareo hoe le filazana hoe Jesosy Kristy tompo dia confession de foi. Tompoko sy Andriamanitro. Eto zany petraka ny fanontaniana hoe avy aiza ary zany no mahatonga an'ilay finoana ty amiko any aminao, ny fahafantaranao ara-tantaran Jesosy ve sa amin'ny alalan'inona?
ny finoana ho an' Jesosy ho tompo zany de tsy ao amin'ny tantarany fa ao amin'ny fanambarantenan'Andriamanitra ao amin'ny tantarany. Averiko ndray, ny miteraka finoana ao aminao ny mahatompo an' Jesosy dia tsy miankina amin'ny fahafantaranao ny tantarany fa miankina amin'ny fanambaran'Andriamanitra tena aminao ao anatin'io tantara io. Aonao zay ny Paoly apôstôly, ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny de avy amin'ny tenin'ny Kristy. Noho izany anjaratsika zany ny mahay manavaka tsara ny atao hoe le Christ de la foi amin'ny atao hoe le Christ du récit. Anjaratsika mahay manavaka tsara hoe ilay Kristy ny finoana sy ilay Kristy ny tantara. Kristy ara-tantara sa Kristy ara-pinoana. Mbola betsaka mitavela am'ilay Kristy ara-tantara, tsy mitarika ho amin'ny finoana zany. Hoy ity mpandinika anankiray atao hoe Leo Spitzer, vakiko amin'ny teny frantsay ny phraseny, la narration zany hoe le tantara momba ny Kristy zany amin'ny evanjely, la narration évangélique construit la caractère durable de la personne de Jésus-Christ. La narration construite de l'évangile, la narration de l'évangile, pardon, construit la caractère durable d'une personne. Ary io ny teknika ny Jiosy amin'ny fampitan'ny hafatra. Averimberinao foana, averiko ndray lazaiko teo hoe le mécanisme na autosuggestion. Iny famerimberenany iny ahoana zay de ataonao ny ampianaro tsara ny zanakao zany na mandeha na mandry. Ahoana moa zany? Ampianaro tsara ny zanakao io lalàna io, na mandeha anao na mandry, na mitoetra ao an-trano, na eny am-pandehanana, na eo ao an-trano, na eo am-piandrasana sakafo, ampianaro mitohy foana, mitohy foana, mitohy foana, mitohy foana. Fa izany miteraka mécanisme, de iny mécanisme iny avy eo misy efeny any amin'ny inconscience. De iny inconscience-nao iny avy eo no micréer dynamique am'izay rehefa avy eo amin'ny finoanao. Ny finoana de avy amin'ny toriteny ary ny toriteny de avy amin'ny teny. Arakaraky ny andraisan'ny tenin'Andriamanitra no velona sy miteraka ny finoana. Hoy Adolphe Geische, miresaka any am'izany koa, le récit historique n'est jamais pur et simple représentation. Il y a une reconstruction des effets de révélation. Rehefa mamaky ny baiboly ianao, zany tompoko lahy sy tompoko vavy isany, manomboka zao, mamaky ny filazantsara, Matthieu, Marc, Luc, Jaune, dia tsy récit historique io, tsy tantara fotsiny io, fa reconstruction. Zany hoe le olona nanoratra zany mitsakotsako an'le izy de misy zavatra tiany ahatongavanany aminao, dia iny no micréer révélation aminao. Amin'iny Andriamanitra, zany hoe tsy le asa soratra no manambaranao an'Andriamanitra, fa ilay fomba fampitan'le mpanoratra le izy any aminao no micréer an'le izy any aminao. Misy jeu de mots tsara be ampiasain'ny Albert Geische ato. C'est dans les textes que nous connaîtrions le Seigneur. Zany hoe ao amin'ny alalan'ny texte ny soratra masina no alalantsika hoe tompo izy. C'est dans les textes que nous connaîtrions le Seigneur à travers un travail de relecture et de recomposition des nutsara, du souvenir en un seul mot et du sou-saraka venir, S-O-U-S. Averiko tsara les phrases. C'est dans les textes bibliques que nous connaîtrions le Seigneur. Zany hoe raha te halalany tompo ianao zany. Tsy hoe te halalany Jesosy. Raha te halalany Jesosy ianao de any amin'ny document historique. BDB, Flavius Joseph, any amin'ny internet. Fa raha te halalany tompo ianao, de ato. À travers ny atao hoe relecture nataon'ny mpanoratra, misy ny atao hoe souvenir en un seul mot, zany hoe teny anankiray fahatsiarovana,
Ary de misaraka venir. Zany hoe ao ambanin'ilay souvenir misy zavatra tonga aminao, zay le hoe souvenir. Averiko a, amin'ny alalan'le souvenir, zany hoe le tantara, le récit, lay soratra masina, le tantara ao am-baiboly averimberinao aminao, iny le souvenir en un seul mot, no ao ambaniny ao misy souvenir any aminao. Azonareo le jeu de mots ni Albert Geshe. C'est dans la chose racontée que Dieu est nommé. Zany hoe ao anatin'ny tantara Andriamanitra ny manambara-tena aminao. Noho zany ny filazantsara ry havako dia tantaran'ny Kristy mihoatra noho ny tantaran'ny Tompo mihoatra noho ny tantaran'i Jesosy. Tsy lay fait historique no zava-dehibe, fa lay fanambara-tenan'Andriamanitra ao anatin'izany, io no tenin'Andriamanitra. Ary zay no ahafantarantsika ny Tompo. Amaranako ny fampianarana dia fampianarany phrase-ny ngia Paul Ricoeur, zay miteny antiteny ty hoe un récit, zany hoe le tantara, reprend le temps de l'histoire. Un récit reprend le temps de l'histoire, zany hoe ao anatin'ny soratra masinao zany a, raisinao ny makany am'le contexte n'le mpanoratra ianao, plonger, miditra ao anatin'le contexte n'le mpanoratra, le tantaran'le mpanoratra, zay l'izy hoe un reprend le temps de l'histoire pour le mettre dans le temps du lecteur. Eo no miasan'ny fanan'Andriamanitra. Zany hoe tantara tany amin'ny andron'i Jesosy, tantara tamin'ny andron'ny Abrahama, tantara tany amin'ny andron'ny Abrahama sy Josefa sy Davida, un temps dans l'histoire, ary anjaran'le mpanoratra ny mampiditra azy ao anatin'ny le temps du lecteur, zany hoe ao anatin'ny vanim-potoana ianao mamaky. Ianao mpamakina an'le texte io a, mety olona avy nitomany. Ianao mamaky an'le texte io a, mety olona diso fanantenana. Ianao mamaky an'le texte io, mety olona tezitra. Ianao mamaky an'le texte io a, mety olona reraka amin'ny fiainana. Tsy mitovy ny zavatra niainanao sy le olona miaina an'le texte tany. Eo no asan'ny fanahy masina ny mampiaona an'ireo temps anankiroa reo, le temps de l'histoire tany amin'ny soratra masina miditra am'le temps du lecteur. Ary eo no afantaranao azy hoe izy no tompony tantara. Zay no mahatompo azy. Karaha te halalan'ny tompo ianao dia henoy ny teniny. Ao amin'ny teniny no ahafantaranao azy, ary zay no ahafahanao miteny azy hoe tompoko sy Andriamanitra. Enganea ny famakinao ny soratra masina, tsy ho curiosité intellectuelle fotsiny, tsy ho curiosité hoe aiza ny porofony zao, raha vao zay ny démarragenao hamaky soratra masina de tsy ahita azy ianao. Hoy ny réformateur Martin Luther, raha tsy mahita an' Jesosy ao amin'ny famakinany soratra masina dia lany fotoana fotsiny namaky azy. Enganea izay fampianarana zay a, hitondra fampieritreretana antsika eo amin'ny fifandraisantsika amin'ny tompo, le mahatompo azy zany de hoe enao raha tsy enao miakohoka eo anatreny, tsy ahita azy ianao. Fa raha le Jesosy ara-tantara fotsiny no tadiavinao, de ho reraka ianao fa tsy milaza an'izany ny soratra masina. Raha mitady an'le Jesosy ara-tantara ianao, andana any amin'ny Flavius Joseph. Raha mitady an'le Jesosy ara-tantara ianao, andana any amin'ny internet fa misy be dehibe any. Fa raha mitady an'le Jesosy tompo ianao, de ao amin'ny soratra masina zany. Ao izy ny manambara-tena aminao. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra, izay azy hatramin'ny taloha indrindra, ka ho azy mandrakizay. Vavaksika. Ry Jesosy Kristy tomponay misaotra anao zay no ny teninao. Ianao tokoa no tompo. Ary ny fiankohofanao anatrehanao no zava-dehibe fa tsy ny fahalalana ny momba anao. Ataovy manaiky anao daholo ny rehetra zay mpanaradianao mba tsy ho mpanaraka an' Jesosy fotsiny reto olo reto, fa tena miakohoka amin' Jesosy. Bene zay nanaraka anao zay Jesosy,
fa tsy hita tsony bene zay nanaraka anao zay fa rehefa niteneninao hoe ny tenako ny tena fihinana ny rako ny tena fisotro de niala daholy fa firy no tena miakohoka aminao, firy no manaiky ny fahefanao. Betsaka taminay no niaiky sy nitolagaga hoe mahay ianao, mahavita fagagana ianao, nanasitrany ianao, firy taminay reto nefa nazo valim-bavaka, nanao raky mpisaorana tany am-piangonana mihitsy aza, fa firy tamin'ireny no manaiky anao, manaiky mihaino ny feonao, miondriko ianao mihaino ny feoko. Ingane tompo mba hitady anao ao amin'ny soratra masina zahay, hahitanao ao zay fa tsy ho lany andro fotsiny hoe navita bavaky baiboly intelo inefatra impolo de ireare amy manodidina, fa mova nahitanao zahay, mova ny fanena taminao zahay, eo ampamakina ny teninao, amin'ny anaranao Jesosy Kristy tomponay sy Andriamanitray mangatany izany bavaka izany. Amen. Izay sy zay ny fampianaratsika androany dia mirary soanareo rehetra samy tain'Andriamanitra. Amaranantsika ny fotoana dia ity ina ny Oslo Gospel ty no isarahantsika shout to the Lord, iderao ny tomponao zany dia Jesosy. De samy tain'Andriamanitra ame fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompo. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge and stay. Let every breath know that I am. Never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the work of your hand. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have in you. My Jesus, my Savior, Lord, there is none like you. All of my days, I want to praise the wonders of your mighty love. My comfort, my shelter, tower of refuge, strength. Let every breath, all that I am, never cease to worship you. Shout to the Lord, all the earth, let us sing. Power and majesty, praise to the King.
and majesty, praise to the King. Mountains bow down and the seas will roar at the sound of your name. I sing for joy at the word of your name. Forever I love you, forever I stand. Nothing compares to the promise I have. 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 Nothing compares to the promise I have in you.